Miobio an'Andriamanitra ry tany rehetra, mankalaza ny voninahiny sy ny anarany. Miovoninahitra izy ho fiderana azy, lazao amin'Andriamanitra hoe indri matahotra ny asanao, ny fahalebiazan'ny herinao no ikuizan'ny fahavalonao. Ny tany rehetra ihany koa ka eo anatrehanao ka ankalazanao hoe ny ankalaza ny anaranao izy. Avika jereo ny asan'Andriamanitra, matahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona. Efa nampody ny ranomasina ho tany maina izy, nandeha an-tongotra nita ny olona taony no ny faliantsika tamin'Andriamanitra. Manjaka mandrakizay amin'ny heriny izy ary ny masony mandinika ny fireneny samihafa aoka tsy hanandra-tena ny maditra. Misaoran'Andriamanitra ny firenena ary asan-drato ny feo amin'ny fiderana azy. Amen.
handeha hiaraka hanondrika ny lohantsika sika hivavaka hanandratravo ny anaran'Andriamanitra. Ry Andriamanitra ray, ry Andriamanitra zanaka, ry Andriamanitra fanahy masino, ireto izahay fiangonanao amin'izao fotoana izao, mitanondrika eto anolohan'ny seza fiandriananao, mitalao izay Andriamanitra mba hamelanao ny elokay dia iovy ny tsy famendrehanay rehetra. Aoka izao fotoana izao mba ho feno ny fanatrihanao tanteraka, ary tsy hialy eto izay ary tsy voaketo raha tsy feno ny fahasoavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay sy irinay ny vavaka. Amen. Afaka mipetraka isika toko. Tompoko lahy sy tompoko vavy, raha zoko vareny manitra voninkazo sa raha zandro no manitra ravikazo no toa manimanitra saramanitra izato andro. Salay ikoto no nahazo pakorabanina king size, saika lasoa no vao nividy Chanel number 5. Andraso kely aloha. Ny rano tsy mirindrina foana fa ao vato, ny setroka tsy midonadonaka foana fa ao afo, ary isika tsy tongatonga foana eto fa ao raha. Sabata asaramanitra. Arahaba tompoko lahy, arahaba tompoko vavy. Arahaba no rahalahy, arahaba ranabavy. Ataonay toy ny arahaba-ndrivotra re tompoko, ka ny kely vao kitikitika ary ny lehibe vao safosafo. Ary atao tahaka amin'ny bangy volon'ny solaka hatramin'ny volomaso aza vita sorobilane. Noho izany ary na ny matavy na ny mahy toloranay ny tanana havia, na ny mahantra na ny manana toloranay ny tanana havanana, na ny anitra na ny tanora arabanay tsy misy akora, na ny fotsy na ny mainty arabanay daholo, arahana orika glamour amin'ilay tena mipoka be beroro. Arahaba saramanitra hoy aho, andro fitsaharana tokoa ny anio, satria andro no tahina manokana hatry ny namoronana nyty tanyty. Sady andro mbola hifaliana koa rahatray rehefa tonga ny amin'ilay paradisa efa nomanina ho anao sy ho ay. Hebreo 4:10 dia milaza fa izay olona niditra tamin'ny fitsaharan'Andriamanitra dia nitsahatra tamin'ny asany koa tahaka ny nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany. Asaramanitra tokoa satria 12 taona lasa izay dia nahazo ny fahaleovantenany i Madagasikara ilay tanindrazantsika. 20 jona tamin'izay. 26 juin koa ange androany ry lahy e, ka avira kizy a, venez les enfants. Mettez-vous derrière, voilà. Non, devant les autres derrière. On va chanter quand je dis. Allez. C'est bon les enfants? Quand je dis garde-vous, mettez comme ça, d'accord? Tcherat! Tahi unaurizana hari, tinu sidazana iti, iyadana siufinarita, esambachatuku izahai.
toka. Ka tsy fombanay anefa miarahaba ka tsy mirasoa ka dia samy tsara re tompoko mba ombany fitahian'Andriamanitra trany ane ianareo rehetra ho ambiny zava-manasatra ho rehare amin'ny fianakaviana sy ny firenena ka hijoro salama tomady atotosa ny adidy sy ny andraikitra napetraka sy miandry. Tsy ho voafahandalitry ny olona itokisana na ho vasiko ny faratsiany mpanazimba, tsy hanao fizanaborona, tsy haniry trafonombalahy masiaka, fa hoela velona ho tahin'Andriamanitra, masina ho tahin-janahary. Ka dia mirary sabata feno fitahiana ho anareo e. Mirary asaramanitra feno fifaliana ho antsika rehetra. Saotra tompoko. Madagasikara tanindrazanay. Manasanao zay ny ampitoerana mba hiaraka iredina aminay ity iray ity, anehoantsika ny fitiavan-tanindrazana tiantsika Madagasikara ary falitsika fa malagasy, dia ndeha araka hitsangantsika iredina amin'ny feo avo ity iray ity. Madagasikara tanindrazanay, tany sarobidy masina toko, lovasonomeny razanay talo, maty hoana ny tena lazana, mitsangana ry tanora, mitsangana fazamanana iray, zao no andro sady ora, mijorotsa itoko lehilahy, mitsangana ry tanora, mitsangana fazamanana iray, zao no andro sady ora, mijorosa itoko lehilahy. Sika rehetra izao akanga miarady, tsy azoko tabaina naravanako, ka hitombana hiasa resatry, io noloarano fototriny zo, mitsangana ry tanora, mitsangana fazamanana iay, zao no andro sady ora, mijorosa itoko lehilahy, o mitsangana ry tanora, mitsangana fazamanana iay, zao no andro sady ora, mijorosa itoko lehilahy. Malagasy io andeha hifankaty, taopirahala hitena ray-tampo, ny mifankahala taovy sanatry, dia ny ray toko ny saina sy ny fo, mitsangana ry tanora, mitsangana fazamanana iay, zao no andro
sady ora mijoro zay tokony leila mitsangana retanora mitsangana fazamananay ay sonoandro sady ora mijoro zay tokony leila. Bonjour à tous. J'invite tous les enfants à venir devant avec tout le monde. Je vous invite à venir devant, tous les enfants, les petits, les grands. Ça marche pas. Oui, merci. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Soyez les bienvenus. Merci d'être avec tous les petits-enfants aujourd'hui, petits et grands, moyens. Donc, nous avons le plaisir de vous présenter les leçons de ce trimestre avec tous les enfants. Ils vont réciter, les versets, ils vont chanter et puis vous allez voir comment ils sont vraiment doués, ils aiment la parole de Dieu. Voilà, donc merci à tous les enfants qui vont participer. Je vais vous demander de bien vous tenir bien en rang à la ligne, hein? Comme ça, on va vous voir bien. D'accord ? Donc pour commencer, les enfants vont vous chanter toc toc toc, quelqu'un frappe à ma porte. Donc si vous voulez bien, vous pouvez aussi chanter avec nous, mais on laissera la place aux enfants de chanter plus fort que les grands. D'accord ? Toc, toc, toc,
Merci aux enfants pour nous avoir chanté Toc Toc Toc. Nous allons maintenant passer au verset des petits de la classe des jardins d'enfants. Alors, en premier, nous avons Ryan avec la leçon numéro 1. Leçon 1. Rien qu'un petit berger. L'homme regarde à ce qui paraît aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Leçon de meilleurs amis. Jonathan aimait David comme lui-même. 1 Samuel 18, verset 3. Leçon 3. Pris dans une caverne, ne nous lassons pas de faire le bien. Galates 6, 9. Amen. Maintenant, nous allons passer à Axel avec la leçon 4. Tenir ses promesses. C'est leçon numéro 3. Souviens-toi du pacte d'amitié que nous avons fait au nom du Seigneur. Samuel chapitre 20 verset 42. Amen. Maintenant, nous allons passer à Néla avec la leçon numéro 5. Passez le test. Rejeter le mal. Et choisir le bien. Ésaïe 7, verset 15. Leçon 6. Leçon 6. Le rêve du roi. Mon but, c'est de rendre témoignage de la grâce de Dieu. Acte 20, verset 24. Amen. Leçon 7. La fournaise ardente. Nous servirons le Seigneur. Josué 24, 15. Leçon 8. 3 fois par jour, il priait et il louait son Dieu. Daniel 6, 11. Amen. Leçon 9. Un menton spécial. Notre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses. Dans le dar de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Matthieu 7, verset 11. Okay. Leçon 10.
Andriamanitra no itokiko ka tsy atahotra. Alors, le verset de Jélon, c'était la leçon 11. Joseph va en prison. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, verset 39. Ensuite, c'est le verset de Giovanni. C'est pas moi, c'est Dieu. Genèse, verset 16. Amen. Maintenant, nous allons passer à la leçon 13, qui est Joseph pardonne à ses frères. Pardonnez. Pour nous, le Seigneur vous a pardonné. Colossiens 3, verset 13. Amen. Merci à tous les petits de nous avoir récité les 13 versets. Nous allons passer maintenant aux versets des plus grands, donc des primaires. Et aujourd'hui, nous avons 2 personnes qui ont voulu nous réciter les 13 versets en entier. Donc, il y a Jordan et Elio. Je vais d'abord laisser Elio réciter les 13 versets, puis ça sera à Jordan. Leçon 1. 70 fois 7. Pardonne à ton frère de tout ton cœur. Matthieu 18, verset 35. Leçon 2. Jour de paix. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Acte 10, 34. Leçon 3. Aimez les délaissés. Honorez tout le monde. Aimez vos frères. 1 Pierre 2, 17. Leçon 4. Le jour où Jésus pleura. Portez les fardeaux les uns des autres. Galates 6, 2. Leçon 5. Une nuée montre la voie. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Psaume 119, verset 10. Leçon 6. Les eaux de Mara. Je célèbre l'Éternel de tout mon cœur. Je célèbre le Seigneur de tout mon cœur. Psaume 9, verset 2. Leçon 7. Le choix de Dieu. Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, verset 7. Leçon 8. De l'eau coulant d'un rocher. Confiez-vous en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe 26, verset 4. Leçon 9. Il déjeune avec les oiseaux. Je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Ésaïe 41, verset 10. Leçon 10. Miracle à Sarepta. Pour le Dieu de toute grâce vous affermira et vous fortifiera. 1 Pierre 5, verset 10. Leçon 11. Du feu sur la montagne. L'Éternel entend quand je crie à lui. Psaume 4, verset 4. Leçon 12. Le doux murmure de Dieu. Tes oreilles entendront cette parole. Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marchez-y. Ésaïe 30, verset 21. Leçon 13. Plus haut, toujours plus haut. Car le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie
l'éternel, en Christ Jésus, notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Amen. Leçon numéro 1, 70 x 7. Pardonne à ton frère de tout ton cœur. Matthieu 18, verset 35. Leçon numéro 2, jour de paix. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Acte 10, verset 34. Leçon numéro 3, aimer les délaissés. Pardonne à ton frère de tout ton cœur. 1 Pierre 2, verset 17. Leçon numéro 4, le jour où Jésus pleura. Portez les fardeaux les uns des autres. Galates 6, verset 2. Leçon numéro 5. Une nuée montre la voie. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier de tes commandements. Psaume 119, verset 10. Leçon numéro 6. Les eaux de Mara. Je célèbre le Seigneur de tout mon cœur. Psaume 9, verset 2. Leçon numéro 7. Le choix de Dieu. Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, verset 7. Leçon numéro 8. De l'eau coulant d'un rocher, confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe 26, verset 4. Leçon numéro 9. Leçon numéro 9. Il déjeune avec les oiseaux. Je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Ésaïe 41, verset 10. Leçon numéro 10. Miracle à Sarepta. Le Dieu de toute grâce vous affirmera, vous fortifiera. 1 Pierre 5, verset 10. Leçon numéro 11. Leçon numéro 11. Du feu sur la montagne. L'Éternel entend quand je crie à lui. Psaume 4, verset 4. Leçon numéro 12. Le doux murmure de Dieu. Leçon numéro 12. Le doux murmure de Dieu. Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marchez-y. Ésaïe 30, verset 21. Leçon numéro 13. Plus haut, toujours plus haut, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Et merci à Elio et à Jordan pour la récitation de ces 13 versets. Maintenant, nous allons passer toujours à la classe des primaires, à partir de la leçon 1 avec Kiadi. Leçon 1, 70 x 7. Pardonne ton frère et tout ton cœur. Matthieu 18, verset 35. Leçon 2 avec Jonathan. Leçon 2, jour de paix. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Actes, chapitre 10, verset 34. Amen. Leçon 3 avec Maëva. Aimez les délaissés, honorez tout le monde, aimez vos frères. 1 Pierre, chapitre 2, verset 17. Leçon 3, le jour où Jésus pleura. Portez les fardeaux les uns des autres. Galates 6, 2. Leçon 5, une nuée montre la voie. Je te cherche de tout mon cœur. Ne laisse pas dévier de tes commandements. Psaume 119, 10. Amen. Leçon numéro 6, les eaux de Mara. Je célèbre le Seigneur de tout mon cœur. Psaume 9, verset 2. Le choix de Dieu. Pour Dieu, il n'y a pas de prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la mer et les sources d'eau. Apocalypse, chapitre 14, verset 7. Amen. De l'eau coulant d'un rocher.
Leçon 8. De l'eau coulant d'un rocher. Confiez-vous en l'Éternel, car confiez-vous l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe 26, verset 4. Leçon 9. Des jeunes avec les oiseaux. Je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Ésaïe, verset 10, chapitre 41. Amen. Je remercie à tous les enfants d'avoir récité tous ces versets. C'était formidable, non? Bon, en espérant qu'un jour, tout le monde puisse réciter les 13 versets. Maintenant, nous allons chanter le chant « Chaque fois que tu pries ». Je vous invite à chanter avec eux si vous connaissez le chant. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu pries, chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu pries, chaque fois que tu pries. Amen. Merci à tous les enfants. Merci à tous les enfants pour la récitation de tous ces versets. Pour pouvoir vous encourager encore et encore, on va vous donner des petits cadeaux. Donc, je vous invite tous à aller dans la petite salle et puis après, on rejoindra vos parents ici. Merci à tous.
mahafinaritra iry no mahita an'ireny zazakely ireny a, mbola kely sahady izy dia efa manao tsy anjery, dia efa milona ao anatin'izany hoe fianarana ny tenin'Andriamanitra izany. Ka izao hanao hira anankiray ho antsika ny chorale, dia manasan'izy ireo mba hiakatra avy hatrany ety aloha toy ny diera maniry rano. Manasa ny chorale rehetra mba hiakatra ety anoloana amin'izao ankehitriny izao, hiaraka hanao ny hira sika toy ny diera maniry rano. Meu ni erinao, si uresi
Jauvinaje tungava tumpuo Jauvinaje tungava misaotra ny koral ny amin'izay hira milantolanto sy kanto izay arabaina mamerina ny fiarabana ho antsika tratra izao sabata izao mamerina fiarabana koa tratra izao asaramanitra izao mitsoreto ny tena koa tsy zoky fa zandry misy olo tena ireo mpiara-miasa dia tsy iza izany fa rahalahy lanto ary rahalahy rado androany dia miavaka tahaka ny mahazatra ny fankalazana ny tsenjery 17 ho an'ny lehibe ka meloha ny dirana amin'izay dia te antanareo inona moa zany reto ataonao antsika reto inona zao ito ohatrany karikare ito tsisika isaka inona zany io zao io ny atao hoe fandoroana ny ity zavatra kely itsy inona zany io zavatra kely eo io zany ilay fanatitra ho atolotra inona indray eto ampovoanito ary inona indray nidro ny ato amin'ny akaviako ato zany hoe io zavatra io zany dia marika ny fanekena tamin'ny Israely sy Andriamanitra dia raha hitodika amin'ny akavanako ato indray ahako dia inona indray ny hitantsika ato iza no nomboana teo i Jesosy no nomboana teo i Jesosy ihany koa dia mitondra an'ilay fanekena vaovao androany zany mampiavaka ny fankalazana tsenjery 17 androany dia misy oronatsary izay efa nomaninay novokarinay 3 rahalahy moa zany ilay izy izay mamintina ny lesona nandritra ny 3 volana iny ny lesona moa dia mitondra lohateny hoe ny fanekena mandrakizay ka dia manasa antsika raha ny ahako anaraka izany oronatsary izany mety misy ny tsy famatomanana fa dia mialatsiny sahady raha misy moa zany fotoana reo avy eo ahafahana ihany koa miresaka dia mbola afaka diskutena kely izy ka zao antsika dia mangataka fahanginana ary koa no zany iaino tsara ny afatra izay finosiny izany oronatsary izany miarabantsika rehetra satria izao sabata izao indray miaraba ihany koa ny reto rahalahy ireto miarabanato tsy adino ihany koa ny miarahaba ny malagasy rehetra satria izao andro hitsingerena ny fahaleovantena izao ny raliko dia engany ny malagasy rehetra ahita ny soa tsy anjela fa meko avy hatrany ny rato ny fitenenana sady misy fanontaniana izay tiako anontaniananao rato hoe inona moa zany atao hoe lesona sekoly sabata misaotra indrindra Zakaria miarabantsika rehetra ihany koa ny lesona sekoly sabata
dia tagidalana anankiray entina ianarana ny tenin'Andriamanitra, izany hoe boky kely anankiray zany fikarin'ny trampirinty adventiste maneran-tany voadika amin'ny teny maro samihafa zany ahafahan'ny olona mandinika sy mandalina ny tenin'Andriamanitra. Misy fizarana isan-kerinandro izy io ary miovaova isaky ny telo volana no loha-hevitra ao anatin'izany leson'ny sekoly sabata izany. Ya, sosanao rato amin'izay vaniteny izay. Araky ny efa nomanina dia isy fampitinana foy amin'ny alalan'ny fanontaniana maromaro vitsivitsy izay efa nomanina io telo mirahalahy, ary zahanay ovaliana ihany koa izany. Meko an'ny rado indray ara ny fitenenana mikasika izay fanontaniana izay. Ya, ny loha-hevitrintsika amin'ity telo volana ity zany dia mitondra ny lohateny hoe fanekena mandrakizay. Zay zany loha-hevitra nodidinihana nandritran'izay telo volana faharoa izay. Ka mitodika aminao Zakaria, misy zavatra tianao ambara ve mahakasika ny hoe inona marina no hevitry ny teny hoe fanekena? Sotranao rado ny amin'izay fanontaniana napetrako izay. Inona marina ny hevitry ny hoe fanekena? Izay tokoa no lohateny lehibe nandritry ny telo volana iny. Ny hevitry ny hoe fanekena dia araky teny hojerena dia fifanarahana na fifamatorana eo amin'ny olona roa amin'ny teny ny fanomezana. Amintsika malagasy ny teny nomena dia misy lanjana ary tsy vitan'ny hoe nomena fa mariky ny fifandraisana ihany koa. Azo lazaina hoe na inona zavatra mety ampihozongozona ilay fanekena dia tsy misy fiantraikany eo amin'ny fanatanterahana ny fanekena natao izany. Raha ny fanekena teo amin'ny Israely sy Andriamanitra dia Andriamanitra no manao dingana voalohany, nanolotra ilay fanekena mba hifanaiky amin'ny olona. Tsarovy ny fanekena voalohany teo amin'ny Andriamanitra sy ny olona hita amin'ny soratra masina dia ao amin'ny Genesis 2:7-20 izany manao hoe: ary Andriamanitra, izao no famantarana ny fanekena izay ataoko ho amiko so aminareo mba amin'ny zava-mananaina rehetra eo amin'ny taranaka, eo aminareo sy ny taranaka hatramin'ny fahataranaka fara-mandimby. Ny havako efa napetrako eo amin'ny rahona famantarana fanekena ho amiko sy ho amin'ny tany. Raha ity fanekena voalohany ity zany jerena dia amin'ny alalan'ny famantarana, izany hoe ny havana no mariky ny fanekena nisy teo amin'Andriamanitra sy ny olona, ary mbola hitantsika moa zany mandraka ankehitriny. Ka misy fanontaniana tiako apetraka hoe maninona Andriamanitra no nanao fanekena tamin'ny olona? Inona ny antony? Dia ny valany dia ny hoe satria tiany isika. Satria tiany isika tsy hisy ho very na dia iray aza. Ya, misotranao Zakaria mahakasika an'izay fanontaniana izay, todika aminao indray alanto. Inona aby afaka lazalazainao ve ny zavatra mandrafitra n'izany atao hoe fanekena izany? Misotranao efa voalaza Zakaria teo fa fifandraisana ny fifanekena. Voalohany zany misy fanafaratsy olona roa na vondrona roa na olona ray mifandray amin'ny vondrona ray. Fa raha miresaka fifanekensika izay tao amin'ny baibolitsika dia Andriamanitra no manao fanekena amin'ny olombelona, amin'ny ankapobeny. Dia izao zavatra mitranga, rehefa Andriamanitra manao fanekena dia Andriamanitra no teny voalohany, miantso voalohany anao an'ilay fanekena. Dia rehefa miantso Andriamanitra ny zavatra ataony dia misy zavatra anankitelo no ao mandrafitra an'ilay izy. Izay moa koa fanontaniana, inona avy mandrafitra azy? Voalohany dia Andriamanitra manao teny fikasana. Ao anatin'ny fanekena zany dia misy ny teny fikasana. Ao anatin'ny fanekena dia misy ny fepetra. Ao anatin'ny fanekena dia misy, araky ny teny Zakaria teo hoe misy ny famantarana. Jerenareo nge ohatra ny Noa eto. Hoy Andriamanitra, izao ny teny fikasana nataon'Andriamanitra: ho vonoko ny olona rehetra fa nareo menakavy tsy ho vonoko. Izay ny teny fikasana.
dia inona fepetra manova samby fiara dia midira ao anatiny. Dia inona ny famantarana dia ny havana. Zay ny Noa. Ny Abrahama indray, inona no teny fikasana? Hoy izy Abrahama hoe amaro anareo indrindra, amaro anao indrindra ho Andriamanitra sy ny taranakao a, omeko tany fivahininy ianao, Genesis 4:12, ho fitahiana ho an'ny hafa ianao, Genesis 4:12. Misy an'ireo teny fikasana maromaro reo nomen'Andriamanitra, kanefa inona ary no fepetra? Ny fepetra dia hozy izy hoe mankatoava, mandehana, manara ny didiko. Dia inona ny famantarana? Genesis 17:7 dia ny fafito izy a, dia milaza hoe isy hoforana ianareo. Ny Mosesy a teny fikasana be dia be ny teny ao Exodus 3:1, mipito Andriamanitra miteny hoe zahanao an'izao, zahanao an'izao. Ny fepetra takina dia hoe mihaino, mitandrema ny fanekeko. Ary inona ny famantarana? Lalàna sy sabata. Hoy izy hoe ny sabatako mitandrema ao amin'ny Exodus 3:1, fa famantarana ho amiko so aminareo izany. Fa teny fikasana, fepetra, famantarana. Ya, misaotra lato amin'izay valiteny izay nomena zay a. Ny fanontaniana izay tiako apetraka aminao indray lato dia ny fanontaniana fahatelo dia manao hoe inona ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa? Ya, misaotra ny Zakaria amin'izay fanontaniana izay. Ny fifanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa dia ilay fifanekena voalohany indrindra voarafitra ao anatin'ny Baiboly, voalaza zany fa io fifanekena, io teny hoe fanekena io no teny voalohany indrindra nampiasan'Andriamanitra tamin'ny Noa, nataony tamin'ny zanak'olombelona. Inona ny zavatra niseho mandritra an'izay hoe fifanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa zay? Raha fitiniko ilay izy dia izao hoe nifanaiky tamin'ny olona anankiray Andriamanitra, fa na dehibe aza ny fahotana, na dia niparitaka aza ny fahotana, ka nanapa-kevitra Andriamanitra zany handravana izao tontolo izao, dia nifanaiky tamin'ny olona anankiray Andriamanitra fa hovonjeny ny fianakaviany, hovonjeny io olona io. Ka izao tamin'ny Noa nanaovana an'izay fifanekena izay. Dia nahafinaritra fa nataony tamin'ny Noa ilay izy, dia Noa nakatoa avy eo. Zay zany ny zavatra tena tsara tsy pihana eto hoe nakatoan'Andriamanitra Noa. Inona nasain'Andriamanitra nataony Noa? Nasainy nanamboatra samby fiara izy. Dia izao voalaza amin'ny Genesis 1:9-20, vakitsika ilay izy. Genesis 1:9-20. Nefa kosa ahoriko ny fanekeko aminao ary hiditra ao anatin'ny samby fiara ianao sy ny vady aman-janakao ambanin'ny vinatonao vavy miaraka aminao. Zay zany le teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa, dia nakatoan'izay Noa. Eto zany Andriamanitra dia tsy hoe andrava fotsiny fa nanao fanekena tamin'ny Noa izy, fa mbola afaka mamonjy an'i Noa. Eny fa na Noa koa nandritra ny 20 taona dia mbola nitory tamin'ny olona hafa ny mba hanekena an'izany fifanekena izany, mba tsy horavaina ireo olo ireo sy miaraka amin'ny tany. Nefa indrisy moa zany fa tsy izay ny zavatra niseho, fa Noa ihany nanaiky n'ilay torohevitra miditra tao anatin'ny samby fiara ka tsy ringana izy ireo. Ya, manohy amin'ny fanontaniantsika mitodika aminao Zakaria, afaka valianao ve hoe inona ny fanantenana hita ao anatin'ilay fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama? Ya, misaotra rato amin'izay fanontaniana izay. Inona ny fanantenana hita ao anatin'ny fanekena natao tamin'ny Abrahama? Mialoha ny amaliko ny fanontaniana napetraka dia tiako ny ampatsahivana
antsika ny fanekena natao tamin'ny Abrahama, ny fanekena lehibe natao tamin'ny Abrahama dia ny hoe avy amin'ny taranany no ivoahan'ny teny fikasana. Vao marina izany ao amin'ny Genesis 2:20 manao hoe ary amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany satria nanaiky ny tempoka ianao. Rehefa jerena io andininy io dia marina tokoa fa ny dikany hoe hitahina ny firenena rehetra ambony tany dia manambara ny afiavian'i Jesosy Kristy voalohany teto an-tany. Ny teny fikasana zany dia tsy iza fa Jesosy. Ary Galatiana 3:20 dia mbola manamarina hoe ary tamin'ny Abrahama sy ny tarana no nilazany ny teny fikasana. Tsy ilazainy hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milazany maro fa toy ny milazany anankiray ary ho an'ny taranaka ao. Izany hoe i Jesosy zany dia efa nambara sahady tamin'ny andron'ny Abrahama, tamin'ny fotoanan'ny Abrahama fa ho avy. Ary izay ny vehivavy voalohany. Ny fanantenana, satria miresaka fanantenana isika. Arak'izany dia i Kristy no fitohizan'ny fanekena nanomboka tany amin'ny Abrahama mandraka ankehitriny amin'ny taranaka ankehitriny izao. I Kristy no ivon'ny fanekena. Arak'izany dia ao anatin'izay fanantenana izay dia ho avy indray Kristy. Ho avy indray izy anatanteraka hatramin'ny faran'ilay teny fikasana. Dia teny fikasana ao hita ao amin'ny Galatiana 3:20 manao hoe fa raha ny Kristy anareo dia taranak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Andova inona moa isika? Tsy andova ny lanitra hoe taranak'izy isika, tsy taranak'i Abrahama koa ve? Famitinana ny lesona telo volana faharototsika izy mbola miresaka indrindra mahakasika an'ilay hoe fifanekena vaovao dia tia antany anareo lahy hoe manahoana ny fahazonaneo an'izany atao hoe fifanekena vaovao izany. Ahoana ny ilazanareo azy amin'ny teny fony hoe fifanekena vaovao? Tsy haiko na ilanto na Zakarino amaly voalohany. Izany no amaly voalohany. Ny manamafy an'ilay resaka finoana sy asa teo ny fanekena taloha dia misy fanatitra tamin'izany dia biby no novonoina. Fa ankehitriny dia tsy biby tsony no novonoina fa Jesosy Kristy mihitsy no nanatitra ny tenany, natao fanatitra. Dia tamin'ny taloha misy mpisorona maneho ny fanaovana ny fanatahana famelan-keloka. Fa amin'izao fotoana izao ilay Jesosy Kristy izay novonoina fanatitra, izy ihany no mpisorona be. Ary ny tena mazava-dehibe an'ilay hoe vaovao dia eto mivelona amin'ny teniko tamintsika teo ilay momba finoana. Taloha ny lalàna dia soratana teo ambony vato. Fa amin'izao fotoana izao ny lalàna dia tsy eo ambony vato tsony fa soratana ara-potsika. Izany hoe ny finoana zany no zava-dehibe kokoa amin'izao fotoana izao fa averiko le teo hoe ny finoana mitaiza ny asa mitaiza ny finoana. Misotranao lato amin'izay Zakaria? Ino ny zava-dehibe mahasato ambena ihany ny fanontaniana moa zany ino ny zava-dehibe indrindra ao amin'ilay fanekena vaovao? Araka ny tenenao teo moa dia ny fanekena vaovao dia izay hoe Jesosy Kristy izay ilay symbole ny fanekena vaovao. Rehefa maheno fanekena vaovao ihany koa dia ao an-tsaina ny hoe fiainana vaovao.
amiko ny zava-dehibe dia hoe efa miaina ny fanekena vaovao ve ianao? Efa miaina ny fanekena vaovao ve isika? Aiza ho aiza ny fahavononantsika, ny fahavononanao manolona ny antso Jesosy Kristy ny ovantsika fo ho tian'Andriamanitra, ho tian'ny hafa ihany koa. Hoy ny Efesianina 4:7-8 manao hoe mba hitoeran'ny Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana, ka maka sy hiorina mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba ahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara izay sakany sy halavany ary ny ahavony ary ny analany, ary hanala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenoana anareo amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Izany hoe efa miaina ny Kristy ve ianao? Raha miaina ny Kristy ianao, raha miaina ny Kristy isika dia miaina ny fanekena vaovao. Rehefa Kristy no iva ny fiainantsika dia azo lazaina hoe miaina ny fanekena vaovao isika. Ka farany tiako raha mba fantatra ihany koa ny hevitry rado mikasika izay hoe inona zava-dehibe amin'ny fanekena vaovao izay? Raha ny fahazoko anazy zany dia izao, tafiditra teto amin'ity planeta tany misy atsika ty ny fahotana, dia tapaka noho ny amin'izay fahotana izay ny fifandraisan'ny zanak'olombelona tamin'Andriamanitra. Fa izao ny fifanekena nefa neto raha araky le resantsika teo dia nanao dingan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay zanany lahy tokany mba hanomezana indray izay fifanekena tapaka teo amintsika sy Andriamanitra izay. Izay zany ny zavatra misy. Dia sary kely farany angamba no tiako hanehoana azy izy roalahy hoe ny mpivady anankiroa rehefa mifanaitra eo anatrehan'ny vavolombelona maro, dia ny fifanekena dia polifony zany amin'ny alalan'ny fanolonany peratra. Io moa zany le antsoina hoe aliansa raha miteny vazana ny lazana ny izy. Dia rehefa mifanaiky amin'iny zany le mpivady dia miteny an'izao hoe boribory ty peratra ity dia boribory tsy manam-pataperana tahaka ity koa ny fitiavako anao. Zay le izy zay le fomba fiteny rehefa misy mariazy, dia atolotra le peratra dia ao anatin'le vady dia misy hoe hikarakaranao na manana na orona manana isika, na marary ianao na salama na bevokana Clément. Ia, dia misy teny hifanaovana zany ao. Dia ohatr'izay koa Andriamanitra zany eto tia merina izay fifandraisana tapaka izay, ary karazany ohatrany hoe ny peratra boribory iny dia io mihitsy zany tsy tapaka. Izay no tian'Andriamanitra ho avozina amin'ity fifanekena vaovao ty amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay voalaza maty teo amin'ny hazo fijaliana fahatiny ny aiakontsika. Izay angamba ny afaka hanambalako an'ilay mahakasika an'ilay hoe fanekena vaovao. Eto Amarano moa zany dia isaorana voalohan'ny Andriamanitra satria fikasoana tsara iny telo volana iny, isaorana ihany koa rado, isaorana ihany koa lafo, tanotra izay famotinana izay. Ny arivo dia isika tsirairay avy dia mbola azoto amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra izay. Tsy teny intsony hoe fianarana lesona fa hitena hoe ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Ka ny arivo dia tafalatsaka ao am-potsika izay fahazotoana ny fianarana ny tenin'Andriamanitra izay amin'ny alalan'ny lesona izay romena atsika ny isan'andro. Misy teny farany hoe azona rahalahy toetra dia miraha sabata sambatra ho antsika rehetra mirary fanekena vaovao iainantsika tsirairay avy. Ia, dia mirary fahazotoana ihany koa ho antsika amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra araka ny voalazan'ny rahalahiko teo. Dia misaotra ihany koa ny teknisiana izay mikarakara nanatomovana izao fandaharantsika izao, dia manome fotoana indray amin'ny manaraka ho an'ny mpanaraka antsika izy roalahy. Mandra-piona? Iny ara-ditiny manao veloma dia koa fahafantarana kely antsika mandra-piona izay ato amin'ny fiangonana.
ity ira manaraka ity indray dia ho ataonay a mba hirosotsika ao anatin'izao fotoana miavaka izao amin'ny maha hoe vavaka ho an-tanindrazana azy, mivavaka ho an-tanindrazana tsika androany. Tianangatanana te hampanangatanana hoe iza ny tia amin'ny Madagasikara. Za aloha dia tia amin'ny Madagasikara. Ary mamiko tokoa izany tanindrazako izany. Dia ao anatin'ity hira ity dia afaka manaraka ny tononkira eto izany sika izay mahay an'ilay hira. Dia mitondra ny lohateny hoe gasikarako hira ny ambasadora izy ity. Dia ho ataonay efatra mianadahy. Masoandro ny fiainako tetonono fidiny lezay ho fonenako kotsaroko naiza naize ho vetsokio ao anaty lay gasikara manikio tiako fony anao namanana uri tsy misy toanao rigasikarako mivavaka atao hoe hotahinany anao iadana mitanikio Gasikarako mivavaka atao hoe hotahinany anao iadana ny tanikio dia ariaraka isika rehetrarehetra anao ny toanira andao hiaraka merina indray ny fihavanana izay nampikambana antsika hatramin'izay. Dao iaraka amerina indray ny fihavanana zay nampikambana koarovy sy tandrovy ny fifankatiavana ho sambatra izao siana tiako fony anao namanana uri tsy misy toanao rigasikarako mivavaka atao hoe hotahinany anao iadana ny tanikio lay gasikara manikio ho sambatra izao sianao. Amen.
rehefa nampanangatranana antsika teo Osia ho izy anty ny tanindrazantsika dia betsaka ary maro tsika no nanangana ny tanantsika satria gasikarantsika io. Na lavitra ary sika dia mamitsika io tanitsika satria tao ny latsany tavonitsika. Ary 280 taona zao no nivavahantsika ho an'io tanindrazantsika io. Profo fa mino an'Andriamanitra sika dia satria hiram-pivavahana ny hira pirenetsika. Raha tsy mahatadidinareo any dia hiram-pivavahana anankiroa no ny faninana tamin'izany andro zany 280 taona dia hira voalohany ataontsika iny Madagasikara tanindrazako tany Tsarobidy masina tokoa. Dia ry tanindrazana malala. Dia ry tanindrazana malala no lany ny malagasy sy ny juriste. Dia profon'izay dia tsara raha mbola averintsika na dia efa 280 taona tsika no nitolona mbavaka ny fahadianana ho an'io fiangonana io tanindrazantsika io dia mbola tsara ny manam-paharetana fa izay manam-paharetana no valian'Andriamanitra. Ka andeha isika rehetra androany tena andohalika ary tena andohalika mihitsy ho an'io tanindrazantsika io. Manasa antsika rehetra hivavaka. Andriamanitra andrenanarinay eo misaotranao zahay satria noho ny fitantananao sy ny fitiavanao anay dia tratra izao asaramanitra izao izahay dia ny 280 taona ny fahaleovantenan'ny malagasy. Eny Andriamanitra io fahaleovantena satria nitaky ny zon'ny malagasy ary nitaky izany aleotena zany satria tsy teo eo ambany fanagejana intsony. Misaotranao zay satria nomenao zany fahafahana zany zay fahafahana ara-panahy, fahafahana ara-batana, fahafahana ara-tsaina hiazona ny zoma malagasy anay. Eny Andriamanitra io matoa zany to dia satria ianao teo ary ny fiangavian'ny razambe anay ireo ray aman-drenanay taloha dia novalianao. Misaotranao zay Tompo satria androany dia mbola afaka mametraka am-pelantananao Madagasikara. Raha io tsy miafina aminao ny zava-misy amin'izao fotoana izao tamin'ity taona 220 ity. Ao ny mitombo manan-karena manana ny maizy azy, ao koa ny mahantra fadiran'ovana tsy manan-kelofana fa mitalao dia mitalao. Raha io ianao mahita amin'ny atsipirian'ny fiainan'ny taninao. Angatahana ianao Tompo mba hijery anazy amin'ny fomba manokana. Hijery ny vahoakanao ianao fa misy olonao izay mahatoky mitana ny fahamarinana sy ny fihavanana. Koa eto anatrehanao Tompo ny hitondranay ianao ny taninay. Enonao teo ny hira vavaka nataonay fa zava-dehibe aminay ny mametraka ny fiainanay aminao. Satria ianao ny mpahary anay, ianao no namola volanay koa dia ankehitriny Tompo dia entinay eo am-pelantananao ny faritra rehetra eo Madagasikara sy ny mponina eo aminy. Miala ny Toliara, Fianaratsoa, Antananarivo, Toamasina, Mahajanga ary Antsiranana. Tompo, jereo ny fomba manokana izay ilain'ireo faritandreo. Ary valio Tompo ny vavaka izay mipolotra ao anatiny ireo firenena, ireo vahoaka ireo mponinao ireo. Ary raha ohatra ka misy Tompo olona vahiny te hanimbazimba sy te haka ny zon'ny malagasy dia angatahana ianao mba hanala an'izany ary hamefy an'izany ary ho ambininao sy ho tantananao io taninay io, arovanao amin'ny ratsy. Andriamanitra mivavaka anao izay ho an'ireo mpitondra sy ny mpiara-miasa aminy. Ianao Tompo nametraka olona hitondra ny taninao, nanao velorano teo anatrehanao. Engany izy ireo mba omenao fahendrena mba azahoany manohy mitondra ny tany sy ny fanjakana
ary omeo saina endry izy ireo mba hisafidin'ny fahamarinana trany, hisafidin'ny tsara sy ny fihavanana ary indrindra ny asony vahoaka. Andriamanitra ianao dia tsy lalodalovana fa miaino ary manentana anay ianao, manainga anay mba hitandrina ny teninao, fa ny anisan'ny nahalavo ny zanak'olombelona fa izay dia tsy ny fitandremana ny teninao sy ny fanarana ny didinao. Koa aingany tompo izany ainga vaovao izany no ao ataonay rehetra miaino eto androany, ka mba hiaino anao izay ankatoanao ary anaraka ny didinao. Dia mamelany elokay sy ny tsiramina vitanay tompo, satria mety anisan'ny tsy nampandeha ny firenenay koa ny fihetsika na ny fanaonay na ny fanaovanay tsinitsinina ny hafa, fa ankehitriny izay dia mangataka famelana aminao. Raha eo diofo izay ary engany ny andro rehetra sisa mbola omenao anay, mbola azahoanay manao soa ary manampy ny tandrazanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Entinareo ny fahafolon-karena rehetra ho ao amin'ny trano fireketako mba hasinkanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany ao Jehova tompony maro, raha tsy hovahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Iza tamintsika moa mbola tsy nandray an'izany fitahiana izany, mino angamba ny fihafahasamy nandray daholo isika rehetra. Andriamanitra dia miantso izao mba hamerenana ny anjarany, izany hoe tsy atsasany ny tadiaviny na feno fa firy hampafoli ny any. Dia teo amin'ilay teny teo ny vakiako teo, nisy an'ilay teny teo hoe hovahano antsika ny varavaran'ny lanitra ary androtsahan'ny fitahiana betsaka isika. Dia manasa ny diakona hitatin'ny fanatitra. Azafady, merci. Arahan'ny feon-java-maneno. Mbola misaotra anao izay rainay izay any an-danitro, raha mbola mitahinao nomenao tombonandro ary mbola tsatro izao sapato izao. Saoranao tokoa ianao ary raha mbola nomenao fitahiana sy nomenao izao afaka nandrotsaka izao fanatitra izao ny tsirairay avy. Ianao koa ane hanome fitantanana manokana ho an'ireo izay tsy afaka nanome izany. Ianao ane hanome amin'ny fomba manokana ho azy ireo mba ahafahany manefa izany amin'ny andro manaraka indray.
mangataka ny famelan-keloka avy aminao izahay amin'izay tsy nety nataonay iray malalo ary amin'ity sabata manokana ity dia apetraka eo am-pelantananao ny fitantananay ny zavatra rehetra izay ho atsehanay sy mbola ho karakarainay dia apetraka eo am-pelantananao mamindrafo aminay ny vavaka izay tononona dia entina sy angatahana eo amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Sotra tompo, amen. Avant que Ossa puisse monter pour la prédication, je vous invite à ouvrir vos Bibles, dans 1 Roi, chapitre 18, au verset 36. Au nom de Jésus, à l'heure habituelle du sacrifice, le prophète Élie s'approche de l'autel. Il dit : Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël. Montre que je suis ton serviteur et que j'agis sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi. Alors les gens sauront que c'est toi, le Seigneur, qui es Dieu. Et ainsi, tu ramèneras leur cœur vers toi. Amen. Mamerina ny fiarabanantsika tsirairay avy indray natratra an'izao 26 juin izao dia natratra ihany koa ny sabata 17 androany. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Izay fotsiny no kabary fa tsy mahay mitoy an'izay. Ny tena moa tsy zokony fa zandriny dia miala tsiny miala ho an'ireo zoky rehetrarehetra izay tonga eto amin'izao fotoana izao raha mandray fitenenana. Zandry ihany zaho izy ary mpanota olombelona mitovy aminareo ihany. Fa andehantsika hiaraka hiantso ny fanahy masina mba hiteny amin'ny anarako amin'ny alalako amin'ity androany ity fa tsy izany ho hiteny. Hiaraka hivavaka tsika. Misotranao izay Andriamanitro no nanomezanao anay ity sabata masina ity androany. Mpanota ihany ny tenako ary zandry ihany mangataka aminao mba hiteny amin'izao fotoana izao. Ampangino ny izao Jesosy eo fa mitenena ianao. Amen. Ny lohateny izay hoentintsika androany dia hoe tsy ambaratelon'ny vavaka mahomby. Rehefa misy zany ny vavaka mahomby dia kay misy ny vavaka tsy mahomby. Dia rehefa inona ny vavaka ao no antsoina hoe tsy mahomby? Rehefa tsy mivaly, rehefa tsy mahita vokany amin'ilay vavaka sandratra ao ianao dia tsy mahomby izay ny anaran'ny vavaka ao. Dia entiko hisarihana kely ny saintsika ny 1,7 isanjaton'ny malagasy dia ny 1,7 isanjaton'ny malagasy amin'ny source-ny internet nahitako an'izy ity dia kristianina daholo. Zany hoe ny 1,7 isanjaton'ny malagasy zany isaky ny alahady na isaky ny asabotsy dia tonga ny ampiangonana daholo. Inona ny atao any? Mivavaka. Ary araka ny voalaza teo hoe 12 taona lasa izay no nanomboka ny vavaka ao an-tandrazana isika. Dia mandrak'ity ny androany mbola mivavaka ao an-tandrazana isika. Na dia ny hira fanevantsika ara dia hoe mba hiadana sy ho finaritra hisambotra tokoa izahay taionao ry zanahary ity nosinazina ity.
na tamin'izay tambola kely tany am-pianarana dia isaky ny alatsinainy zay dia mira ninira faneviny foana eo ambony eo ambodi-tsaina. Dia zany hoe isaky ny latsinainy zany zay a, isaky ny sabotsy lahady latsinainy misy vavaka ao an-tandrazana foana manerina Madagasikara. Ao a, dia nefa ny 12 taona lasa izay dia mbola tsisy valim-bavaka ve na iray aza nandritra izay 12 taona lasa izay. Efa vavaka be dia be zay nasandratsika zany. Dia fantaniana mipetraka ve dia hoe tsy mahomby ve zany ny vavaky ny malagasy. Ohatra ny lalina be zany hoe tsy mahomby ve zany raha na hivavaka tsika sabotsy lahady latsinainy talata larobia vavaka ao an-tandrazana rehefa tandrazana mandrakity ny androany mbola tsy ao anatin'ilay hoe hiadana sy ho finaritra. Sa efa miadana sy ho finaritra Madagasikara amin'izao. Efa sambatra tokoa ve Madagasikara amin'izao. Ka zay fantaniana zay no tiako apetraka amintsika androany hoe mahomby ve sa tsy mahomby ary inona ny mahatonga an'ilay vavaky malagasy a mbola tsy tanteraka amin'izao fotoana iantsika izao. Dia eto a dia te-hiteny ho an'ireo izay ho antsika rehetrarehetra ireto a sy izay mety manaraka ny tokantrano ihany koa. Ity toriteny ity dia tsy natao ho an'ny MCTL irery ihany, tsy natao ho an'ny Adventiste irery ihany koa, fa samy malagasy tsika. Rehefa raha azonao izao zavatra teneniko izao dia gasy ianao izay ary natao anao ity toriteny androany ity. Inona no atao hoe vavaka mahomby dia iresaka tsy ambaratelo vitsivitsitsika androany anankidimy ratsorina. Dia araka ny ilay vaky teny izay novakiany ranabavy tsika teo dia ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fa 12 dia manasanao mba hanokatra baiboly fa mandrapatapitra nyity toriteny ity tsika tsy haly eo amin'io mpanjaka voalohany toko fa 12 io. Dia manomboka ny amin'ny andininy rehetra moa zany raha manam-potoana ianao dia afaka vakinao izy any an-trano mba hampazava aminao kokoa an'ilay tantara. Fa azavaiko amin'ny fomba tsotsotra aloha ilay izy. Tantaran'ny Elina ao anatin'io mpanjaka voalohany io toko fa 12. Dia ohatr'izao ny fandehan'ilay tantara zany. Rehefa tsy teo Elia dia tamin'ny fanjakany Jezebela moa tamin'izany fotoana izany dia ny zanak'Israely rehetrarehetra dia lasa niroiroy teo ampovoan'ny fanaranan'Andriamanitra satria tsisy mpaminana mitarika intsony zany zareo. Dia teo anelanelan'ny fanaranan'Andriamanitra sy fanaranan'ny Andriamanitry Bala izay andriamanitry ny firenena tamin'izany fotoana izany. Dia rehefa ndroiroy teo anatrehan'ireo ny zanak'Israely dia tsy hitan'ny zareo intsony zany izay atao. Tonga tapoka kay Elia avy eo, nasain'Andriamanitra anakany Elia. Dia inona zavatra nataon'ny Elia tamin'izay fotoana izay? Ho ampiseho izy ampiseho androany hoe iza ny ten'Andriamanitra, hoe ny Jehovah Andriamanitra izay ivavahako ve sa ny Andriamanitra Bala. Be dia be mpaminany Bala tamin'izay fotoana izay, nisy 700 mahery izy zany sa tsy izay? Nisy 700 mpaminany Bala, ilay Andriamanitra sampy zany io Bala io zay ilay Bala aoka zava sao dia misy mieritreritra Bala hafa eo. Fa ilay Bala resahana dia ilay Andriamanitra sampy ao ilay Andriamanitra sampy notopoin'ireo mponina tao Samaria tamin'izany fotoana izany. Dia rehefa tonga avy any zany Elia dia zao ny tenin'ny Elia hoe zao ho hitantsika eto zao dia tena Andriamanitra. Dia zao ny tenenin'Andriamanitra tenin'ny Elia tamin'ireo mpaminany rehetrarehetra hoe zao ry mpaminany ny Bala. Anao fanatitra tsika, nareo anao fanatitra dia angataka amin'ny Andriamanitra reo. Dia Bala zany dia misy karazana Andriamanitra be dia be moa zany ny an'ireo mpaminan'ireo Astarte sy inona rehetrarehetra. Dia iza kosa hozy Elia hiantso ny Andriamanitra. Dia zao rehefa anao fanatitra tsika dia tsy hampiasa briquet, tsy hampiasa afokasika, tsy hampiasa an'ilay vato akapoka. Fa zao tsisy ny andoroantsika ny fanatitra ataontsika dia ny Andriamanitra no asaintsika intervenir andorana io fanatitra io. Ato ilay fanatitra no dorantsika. Dia raikitra zany izy ilay mpaminany
hoe tsika ve be deaibe Eli izy reriny eo fa andao taontsika izany dia nanomboka le mpaminany mibala nanomboka ny antsoantso izy Andriamanitra balo apireto ny afo mieno anay mikikika izy voalazany ao amin'ny andininy fafiry izay fatelopolo fa hoe nanomboka ny maraina dia fa nanomboka ny antsoantso ry zareo ny antso an'ilay Andriamanitra bala dia ny antsoantso izy natsony tonga ny midi efa miantso ny agoresifasy efa miantso ny olona hoe ndao amin'izay sakafo efa miantso ny olona ndao amin'izay sakafo ny mpaminany mibaly tsy mbola eo ihany balo valio vavaka dory ty tsisy afony-drehatra tonga ny ariva efa miamaizina ny andro tsisy afony-drehatra dia izay mihitsy nytenen'ny elinga hoe atsoa ihany ny Andriamanitra reo fa sao dia matory izy zay sao dia nanao sesy misy zavatra nataony angambany sao dia lasa nandeha nakany toga izy nakany amin'ny plage zany no esoeso nataony Eli hoe sao dia tsy mahino tsara ny Andriamanitra reo fa atsoy mafimafy kokoa noho izay tonga amin'izay ny anjaran'ny Eli dia rehefa anjaran'ny Eli amin'izay zany zao no miantso ny Andriamanitra dia Jehovah Andriamanitra izany dia inona ny zavatra nataony Eli le fantanina napetraka teo moa zany dia hoe mahomby ve sa tsy mahomby mivavaka malagasy mahomby ve tsy mahomby ny vavaka ataontsika ao an-tokantrano matetika koa manko tsika ao an-trano dia mangataka zavatra amin'Andriamanitra dia rehefa aveo hoe tsy mety mivaly mihitsy izany vavaka izany tena tsy mamaly vavaka izany Andriamanitra izany mametsin'Andriamanitra tsika rehefa aveo hoe tsy mamaly vavaka Andriamanitra kanefa misy zavatra mety mbola tsy fantatsika ho jerentsika androany hoe inona mety hatonga ny vavaka anankiray tsy mivaly dia ny tsiambaratelo voalohany nataony Eli vao nanomboka izany Eli dia sy tonga izy dia hoe Andriamanitra asio afo eto izao dia izao tsy izay no nataony Eli fa ny etapy voalohany nataony Eli dia le dingana voalohany izay ianarantsika androany dia hoe ary io Eli tamin'ny olona rehetra manatona ahy dingana voalohany dia izao hoe firaisan-kina tsy niady rery teo Eli fa ny teny izy hoe manatona aho firaisan-kina sy fifamelana fa mininona ny hoe fifamelana raha nisy olona tsy tiany Eli na niady tamin'ny Eli tao amin'ilay zanak'Israely dia tsy natsony mihitsy hoe nareo ianao mana problème amiko ndany ianao mivoaka any fa tsisy ilaivana anao eto fa alohan'ny itenenan'ny Eli an'ilay vavaka dia ny rasureny aloha hoe vita fihavanana aminy daholo efa navelany eloka daholo efa tsisy adiady tsony entre ny membre ao amin'ny fiangonana na ny membre na ny mpiray tokantrano na ny mpiray tandrazana alohan'ny vavaka ao an-tandrazana zany tsika dia mila rasurena hoe tsy misy roiroy tsony tsisy ady tsony entre atsika mba hahatonga an'ilay vavaka hivaly rahalahy ranabavy raha mety mbola misy disadisa mety mbola misy ny zavatra manakana an'izay valim-bavaka izay tsy hilatsaka amin'izao fotoana izao dia fotoana izao hihavananao amin'ny olona rehetra mihavana amin'ny olona rehetra misy raha namana anankiray izay ao amin'ny Facebook ao manana an'izao teny izao izy hoe rahalahy rapitsy sao tara anio ny tsara dia indramiko izay androany rapitsy sao tara anio ny tsara fotoana androany hihavananao amin'ny olona rehetra izay zany ny dingana voalohany tokony ataontsika alohan'ny hanandratana an'ilay vavaka satria fantan'ny Satana marina hoe izay firaisan-kina sy fifamelantsika izay dia hitondra valim-bavaka ao antsika ary hitondra soa eo amin'ny fiainam-pivavahantsika ka zao ny hevitry Satana zany hoe tsy haiko raha mareo mariky nareo fa na Madagasikara na iza dia be deaibe ny fiangonana mizarazara na dia atao hoe fiangonana adventiste ihany ary dia lasa mizara roa ilay fiangonana adventiste fiangonana katolika ihany dia mizara roa ilay fiangonana na tsy iray aminareo izay fa aloha izay anao izay tianay atao fomba ny Satana izay mba hisara ny olona rehetrarehetra fomba ny Satana no manasaraka ny tokantrano fomba ny Satana
no manasaraka na eny fa na dia koralina ary dia ataony satana no manasaraka ny koralina. Kanefa izay dia sakana lehibe tsy rotsahany valimbavaka amintsika. Rapito sao tara anio tsara. Manaraka izay, ary Elia nanamboatra ny altaran'i Jehova izay efa rava. Ny dingana faharoa zany dia inona? Manangana ny altara. Tamin'io fotoana io mantsy ny zanak'Israely rehefa tsy teo intsony Elia dia nanao izay tiany ataony amin'izay izy. Hoe androany rehefa tsy teo intsony Elia mpitarika anay amin'izany Andriamanitra izany dia izao misy izao Andriamanitra Bala izao malaza eto. Ny Bala izao malaza eto ka andao arodany ity altaran'Andriamanitra ity dia aleontsika ho any amin'ny Bala. Dia lasa niroroy teo anoloan'ny Bala sy Andriamanitra zany zanak'Israely tamin'izay fotoana izay dia nravany ilay altara tsy nanao fanatitra ao an'Andriamanitra intsony izy ireo. Dia ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe aiza ho aiza ny altaran'i Jehova ao anatin'ny tokantranonao? Aiza ho aiza ny altaran'i Jehova eo amin'ny fiainanao? Aiza ho aiza ny altaran'i Jehova eo amin'ny Madagasikara? Sao dia mbola misy Andriamanitra Bala, sao dia misy altara amin'ny Bala mijoro eo, fa tonga Elia nandrava an'izay altara hafa teo fa nanorina indray ny altaran'Andriamanitra. Manangana altara ao an'Andriamanitra ao tokantranonao. Zay ny tsiambaratelo faharoa. Tsiambaratelo lehibe zay satria rehefa manangana altara ao an'Andriamanitra ianao dia voalohany aloha vita ny fihavananao amin'Andriamanitra. Faharoa manarak'izay lasa loha laharana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ny voalohany dia hoe firaisan-kina entre ny olona rehetra, mihavana amin'ny olona rehetra. Faharoa dia hoe manangana altara ho an'Andriamanitra. Manangala altara ao tokantrano. Miainga avao ao tokantrano io. Fahatelo manarak'izay dia afaka mivadika pejy ve tsika azafady? Ary nandahatra kitay hazo izy dia nandrasa ny vatotrombolaka ka nametraka azy teo ambony kitay hazo. Rehefa niantso an'ny olona izy dia rehefa natsanga an'ilay altara dia misy zavatra anankiray tena zava-dehibe anankiray ity izany hoe tsy zavatra tanteraka mihitsy isy fanatitra vita raha tsy nisy ilay vatotrombola, raha tsy nisy ilay fanatitra natolotra. Dia araka ny voalazantsika tao amin'ny famintinana ny lesona dia mila mba hatanteraka an'ilay valimbavaka zany dia mila mandatsaka rà ilay mpaminany. Raha tsy misy raha latsaka dia tsy zavatra tanteraka teo. Dia dikan'izany zany dia hoe mila mandatsa-drà koa zany isika. Dia raha niza no andeha ho alatsaka isika indray amin'izao, hitady ondry, hitady akoho manatody lava, izay izao mibetsaka. Mety ve zay? Aiza no ahitana akoho manatody lava ve? Andao indray tsika hitady saramanitra moa zao hitady giza daholo tsika fa handatsa-drà tsika androany. Zay ve ilay fandatsahan-drà resahantsika eto? Tsy izay. Ny vaovao mahafaly resahako anareo dia hoe tsy mila mandatsa-drà intsony tsika. Tsy mila manao an'izany intsony tsika. Fa ny zavatra tokony ataontsika par contre dia mila raisitsika ilay iza ilay fanekena vaovao niresahana tao amin'ny famintinana lesona teo. Iza ny solon'ito? Jesosy. Izany hoe raha tsy mandray an'i Jesosy ianao zany dia zava-poana ny vavaka ataonao. Tsy misy makany amin'ny ray fa tsy amin'ny alala kosa izy Jesosy. Jesosy irery ihany dia tsisy afa-tsy Jesosy irery ihany no tokony hatolotsika ho fanatitra eo amin'Andriamanitra. Andro amin'izao tsika dia tsy mila mitady zanak'ondry, tsy mila mitady vatotrombilahy intsony fa Jesosy irery ihany efa nanolotra ny tenany, efa nandatsaka ny rano ho antsika. Dia mila mandray an'i Jesosy tsika, mila mandray an'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika manontolo. Manaraka izay
rehefa napetrany teo zany le vatotrombola zany hoe rehefa niraisitsika teo amin'ny fiainantsika Jesosy ho présenté ny ao anatrehan'Andriamanitra dia hoy izy hoe feno ranany sy ny efatra ka hidino amin'ny fanatitra sy ny kitay hazo zany hoe ty zany le altary ty dia napetrany teo le ondry le vatotrombola dia rehefa napetrany teo le izy dia nitendray izy hoe mangala rano nareo tavoahangy ray ty fa efatra siny le izy efatra siny be anankiefatra zany natobany teo anatin'le fanatitra dia ohatra magaga hoe angamo ty zavatra ty tsy hoe hodorana midobasanao rano indray sa hoe pétrole ve iny nataonao iny rano iny dia ity rano ty androany dia maneho anahy ty rano ty dia maneho anao ty rano ty dia maneho anao azavaiko kely fa maninona ny hoe maneho anao ty rano ty tamin'ny ao amin'ny andininy faharoa amin'io un roi io dia milaza izy hoe mosarena ny tany Samaria mosarena ozy izy ny tany Samaria zany hoe tsy ampy sakafo tsy ampy rano kanefa tonga avany ali mbola nasainy le rano mba asika mba reserve ny olona mba hiainany ary zany satria raha vao tsy misotro rano elaela dia maty zay le izy tsy mitena hoe aza manandra anareo hoe fa raha vao tsy misotro rano ianao dia maty dia le rano efatra siny efa tokony entina ny tanàna hoe rano fisotro na fidiovana sy ny sisa dia nasainy eli indray natobaka atao anatin'le fanatitra dia tsy nijanona teo ihany izy nalefa aloha ny efatra siny dia nampiny indray hoe ataovy indray izany nampiny valo siny indray dia mbola nampiny indray hoe dia ataovy indray koa izany dia nampiny valo siny efatra siny indray dia firy zany 12 siny efa mahavita iainany olona be dia be zany 12 siny zany kanefa dia nasainy eli nadaboka atao daholo dia zay no mahatonga ny hoe ity rano ity dia manambara antsika satria ny fiainany zanak'Israely mihitsy ny enjeu tamin'ny nanarinan'le rano tao rano salasala izy dia hoe dia inona indray zany nosotronay zay zany tsy sotro rano fa zay zany zake mangetaheta rely ho famaty daholo zay raha voarina ao ty rano ty fa tsy nisalasala oatra zany zanak'Israely fa na dia ho faty ary zay dia ho arina ao ty rano ty dia toy izany ihany koa isika tsirairay avy androany ny ainao mihitsy no atoloran'Andriamanitra ny zavatra ny fiainanao manontolo mihitsy no adaboy ao anaty altara n'Andriamanitra ho fanatitra izy efa nanolotra ny tenanao anao dia anjaranao indray zao ny manolotra ny tenanao manontolo ho anazy aza manantena ny azo valombavaka zany ianao aloha raha tsy hoe manolotra ny tenanao an'Andriamanitra fa rehefa tsy zay ny zavatra mitranga dia ohatra izao any anaty Facebook ihany hitantsika mandehandeha any misy vidéo reny hoe misy tovolahy zany miaraka amin'ny akanjo tsotsotra aloha dia mandeha mampiresaka an'ilay tovovavy izy dia tsy manaiky ampiresahan'ilay tovovavy dia rehefa verina avy any amin'izay izy dia miaraka amin'ny Porsche dia rehefa eo amin'izay izy ilay tovovavy hoe avy amin'izay ianao fa za manana fotoana indray fa tsy tonga ilay namako mitovy amin'ny tovovavy io tsika raha tsy manolotra ny tenantsika ao an'Andriamanitra zany hoe mivavaka amin'Andriamanitra tsika eo Andriamanitra meo an'izao fangatahana fotsiny natotitra ao an'Andriamanitra zany hoe matérialiste fiangonana matérialiste isika raha tsy manolotra ny tenantsika ao an'Andriamanitra fa matériel fotsiny ny ilaivantsika an'Andriamanitra ratsy be nge zany ratsy be zany vahaolana raisitsika androany ny fahefatra dia hoe atolory an'Andriamanitra ny tenanao atolory manontolo an'Andriamanitra ny tenanao manarak'izay dia ao anatin'izay hoe fanolorany tena ao an'Andriamanitra izay ihany tsika dia afaka miresaka hoe teo amin'ny andiny manaraka ao fahinona
ay tsy ohatrany tsetra izy zay raha sy diso ao amin'ny zay manana baiboly eny ampelantanana afaka manaraka azy ary nakeo amin'ny olona rehetra elika nanao hoe mandra-pahoviana no erosaina ianareo raha Jehovah n'Andriamanitra dia manaraha azy fa raha bala kosa dia manaraha azy satria lasa ndroiroy teo ampovoan'ny bala sy Andriamanitra Jehovah Andriamanitra zany zanak'Israely teo dia leo eliny farany hoe mandra-pahoviana nareo no rorosaina ohatr'izao fa raha Andriamanitra tomponareo dia omeo an'Andriamanitra 100% ny fiainanareo raha ibala kosa dia aleo ambala 100% fa aza mirorosaina eo ampovoany eo raha azavaiko amintsika kely le raha zay amin'ny fomba hafa zany zay dia ohatrany hoe maka mijery baolina ohatra asika zany dia ohatra ty efa tsy haiko hoe iza no manao match amin'izao hoe France sy Allemagne ohatra no contre dia za hoy za hoe matsy anareo hoe za maka France za maka France kanefa maillot anaovako maillot an'i Allemagne tsy hafahafa ve zany dia ohatry zany nataony zanak'Israely teto izy milaza hoe zanak'Andriamanitra nefa ny zavatra tompony fanatitra omeny hoany fanatitra bala olana lehibe ny tsy fanoloran-tena antsika 100% ho an'Andriamanitra mahatonga ny vavakantsika tsy hivaly zay satria lasa materialiste tsika amin'Andriamanitra tsy manolo tena akory fa materiel fotsiny angatantsika amin'Andriamanitra tandremo manarak'izay ny fahadimy indray dia izao ny voalaza ao amin'ny andininy manaraka eo ihany ary noho ny tamin'ny fotoan'ny fanatitra ariva dia nanato ny Elimpaminany ka nanao hoe efa ariva mihitsy ny andro tamin'io raha tadidinareo kely dia maraina le zavatra no nanomboka maraina le bala no niantsoantso ny Elimpaminany ny bala niantsoantso dia ariva ihany ny andro dia ariva zany voatoriny Eli dia niteny eo Eli zany vao nanomboka ny vavaka tsy nanomboka ny vavaka izy raha tsy vita daholo reto dingana reto dia ndeha araka averintsika kely aloha le dingana hoe inona daholo izy teo sao dia reraka eto fotsiny inona le dingana voalohany mifanantona mifamela faharoa manangana altara fahatelo ty le izy ty le fahatelo ty mandray an' Jesosy mandray an'le rana latsaky Jesosy teo amin'azy fajina fa efatra kosa dia ina izy teo manolotra 100% ny hainao dia manarak'izay dia zao ohatsy izy Eli hoe rehefa vavaka izy dia hoe Jehovah Andriamanitry Abrahama Andriamanitry Isaka Andriamanitry ny Israely ny dikan'izany dia hoe fantaro aloha hoe iza le Andriamanitra ao ny dingana fahadimy tokony ataonao zany rehefa anandratra vavaka amin'Andriamanitra ianao tokony mahafantatra ianao hoe Andriamanitra matoy Eli ny teny hoe Andriamanitry Abrahama dia fantatry Eli ny fiainan'ny Abrahama niaraka tamin'Andriamanitra dia fantatry Eli ny fiainan'ny Isaka niaraka tamin'Andriamanitra ary fantatry Eli ny zavatra vita n'Andriamanitra amin'ny Isaka sy Abrahama ary ny Israely fantaro aloha hoe iza le Andriamanitra ivavahanao dia ina fomba tsotra indrindra afantaranao n'Andriamanitra dia ny fianaranao ny teniny mianara ny tenin'Andriamanitra fantaro hoe iza zany Andriamanitra zany fantatrao ve androany fa Andriamanitra ivavahanao io dia Andriamanitra mpanjaka fantatrao fa mpanjaka izy dia inona ny zavatra tokony ataontsika manoloana an'izany mpanjaka izany tokony enin-kaja enim-boninahitra sa tsy zany satria raha raisina ohatran'ny Andriamanitra kely nge Andriamanitra dia zavatra kely koa valim-bavaka tonga eo aminao Andriamanitra kely dia zavatra kely no tonga eo aminao fa raha raisina ohatran'ny roi Andriamanitra dia valim-bavaka royal no tonga eo amin'ny fiainanao dia ohatrany ahoana zany valim-bavaka royal zany hoe ny vavaka ny fiangonana Masetel
dia herinandro taorianan'izay dia nisy valimbavaka royal zavatra ngeza be satria ny Masetel dia mametraka an'Andriamanitra ho mpanjaka, mametraka an'Andriamanitra amin'ny mampanjaka azy, mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana tokony isy azy. Apetraho eo amin'ny toerana tokony isy azy Andriamanitra, apetraho amin'ny mampanjaka azy Andriamanitra. Tsy haiko aloha ny anareo fa ny anahy manokana dia tiako zaraina anahy manokana zany izay anisan'ny fanomezako voninahitra olona anankiray na fotoana anankiray rehefa mifanao fotoana amin'le olona ohatra dia tonga raha-potoana. Raha za hoe raha anaja ny koloana avy dia hoe mifanao fotoana izay amin'ny folo dia za amin'ny telo sasany vao tonga eo. Amiko manokana zany ny anahy fanomezako voninahitra olona anankiray dia fahatongavako ara-potoana amin'ny fotoana fanomezanay. Indrindra moa fa Andriamanitra, indrindra moa fa mpanjaka. Eritrereto hoe manana fotoana amin'ny président Andry Rajoelina ianao. Mpanao gazety efa tonga eo daholo. Président efa mipetraka eo miandry anao, sezanao sisa no andrasana. Hiandry anao eo izy. Tsy miandry anao eo zany izy. Marina fa Andriamanitra be fitiavana ka hiandry eo izy, fa fanomezam-boninahitra anazy. Ny amiko dia tonga amin'ny fotoana ny fanomezana. Samy manana ny fomba hanomezana voninahitra mpanjaka isika tsirairay avy. Ny sasany mety hoe za isaka ny sabata na isaka ny vavaka dia manao volo amin'izay mba manjamanja dia izay no hanomezako voninahitra an'Andriamanitra. Ny sasany indray mety hoe mividy costard isaka ny sabata fa izay no anajako an'Andriamanitra ametrahako anazy amin'ny toerana tokony isy anazy. Ray sotra mpanjaka Andriamanitra fa za ray sondrotrony Andriamanitra kely. Dia fantatra koa ve fa rainao Andriamanitra? Sao dia tsy anjery fotsiny le vavaka hoe rainay izay any an-danitra. Fa tena raisinao ohatra ny dadanao ve Andriamanitra? Raisinao ohatra ny rainao ve Andriamanitra? Ary ny tena zavatra tsara be amin'izy io dia raisinao ohatra ny mpanjaka izy aloha satria izy mpanjaka. Dia rehefa izy raisinao ohatra ny rainao dia lasa ianao zany inona amin'izay fotoana izay? Lasa prince ianao. Dia misy zavatra masikaiky anao anaty Facebook eo le hoe je travaille pas, je suis une princesse. Akamoana indray izay hozy izy. Raha be aloha raha tena tsy asa ianao dia mahereza raha tsy asa amin'izao vanim-potoana izao. Fa itsika tsirairay avy rehefa mametraka amin'Andriamanitra eo amin'ny toerana tokony isy azy, amin'ny avo indrindra mampanjaka ny mpanjaka anazy. Dia rehefa avy eo raisitsika amin'ny madada atsika izy, dada malala atsika, tiana angesika. Dia rehefa mity anazy koa isika, mandray anazy amin'ny madada anazy, dia lasa zanaka mpanjaka isika. Ary amin'izay fotoana izay ny valimbavaka ny zavatra omen'Andriamanitra isika tsy zavatra mahagaga intsony fa zavatra normal. Zavatra normal be raha dada no manome rano any zanany, normal be raha hividana ny dada telefônina satria zanany io. Dia normal be Andriamanitra raha androtsaka valimbavaka royal amintsika satria tsika le zanantsika nakaiky indrindra anazy. Tsika ve le resaka? Fantaro Andriamanitra, fantaro hoe izy Andriamanitra. Ny fiangonana rehetrarehetra zany dia manana an'io daholo hoe ahoana ny fomba ahafantarana an'Andriamanitra, ahoana ny fomba anakekezana misy kokoa amin'Andriamanitra. Satria ny olona ohatra ny olona mpinamana dia hoe iny ihany iny efa fantatro efa hatramin'izay mbola kely, fantatro hatramin'ny paosiko iny. Efa mifankafantatra zay hatramin'ny mbola kely, zay ilay fomba fiteny. Dia ataovy ohatr'izay koa Andriamanitra, miaraka foana nareo sy Andriamanitra dia lasa fantatra Andriamanitra ohatrany paosiny ianao dia ianao koa fantatrao tanteraka koa Andriamanitra hoe izy ity Andriamanitra ity. Fantaro ny Andriamanitra hivafahanao dia hivaly hitobadobaka ny valimbavakao. Ry malagasy rehetrarehetra, fantaro ny Andriamanitra hivafahanao dia hivaly ny vavakao. Tsy ambaratelo ngeza be izany. Fantatrao koa ve fa io Andriamanitra io dia omniprésent. Inona zany omniprésent? Manerana izao toerana rehetrarehetra izao, hita amin'ny fotoana rehetra izy. Ka zay mahatonga ny Eline teny teo hoe
sao dia matory ny Andriamanitra ao fa foazy tsara izy matsy an'le Andriamanitra bala zany. Dia re bala rehefa miantso an'Andriamanitra, Andriamanitra tongavy eto ianao. Fa Elia dia tsy nikikika ohatr'izany satria fantany hoe eo akaiky eo Andriamanitra. Miresaka amin'Andriamanitra zany tsy mila mikikika be fa eo mahafinaritra nge zany. Eo akaiky eo Andriamanitra rehefa miantso azy ianao. Fantaro hoe iza ny Andriamanitra ao. Fantaro hoe iza no Andriamanitra ao. Dia averokely le teny teo hoe rapitso sao tara anio no tsara. Fotoana mety indrizy izao ho antsika malagasy rehetrarehetra nandraisana fanapa-kevitra. Fotoana mety indrindra izao zavady hifamelana. Fotoana mety indrindra izao ananganana altara ao tokantrano. Fotoana mety indrindra izao andraisana an Jesosy eo tokantranontsika, eo amin'ny fiainantsika, andraisana an Jesosy ao Madagasikara. Fotoana mety indrindra izao anolorantsika tanteraka ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Fotoana mety indrindra izao ahafantarantsika hoe iza ilay Andriamanitra ifafahantsika. Rahalahy, ranavavy, ry Malagasy, ry Madagasikara, aminao ny antson'Andriamanitra androany no miantefa. Miantso anao Andriamanitra. Moa handray anazy ve ianao? Moa hanolotra ny tenanao anazy ve ianao? Atsaharo hatreo ny mivavabavapona. Atsaharo hatreo ny misalasala eo amin'ny Andriamanitra bala sy Andriamanitra Jehovah Andriamanitra. Fa raiso ny safidy androany. Rapitso sao tara anio no tsara. Anio no tsara. Rapitso sao tara anio no tsara. Tianao antsoanao raha tonga eto ianao amin'izao fotoana izao. Te hivavaka ao anao ahy. Raha te handray an'izany fanapa-kevitra izany ianao amin'ity sabata ity, amin'ity fankalazana ny 4 Jona ity. Raha te hanapa-kevitra ohatranay ianao hoe manomboka androany aho, ary tsy manomboka rapitso fa manomboka androany, dia hanolotra ny tenako tanteraka ao an'Andriamanitra. Ary manomboka androany aho dia handray ny fiainako, handray ny Jesosy eo amin'ny fiainako, ninona zavatra ataoko. Dia manomboka androany aho dia ny altaran'Andriamanitra no ahoriko. Ny altaran'Andriamanitra izay efa niravaiko dia ahoriko indray izany androany. Raha ohatra hoe te hanapa-kevitra ohatranay ianao androany, haiko fantandrontsika tsirairay avy dia samy hampandroso any Madagasikara mba ho sambatra hiadana sy ho fanaritra i Madagasikara. Kanefa mila dingana avy aminao izany. Mila dingana avy aminao izany. Raha tsy mahafeno an'ireo dingana anankidimy ireo ianao androany, dia raha tsy mahafeno an'ireto dingana anankidimy ireto ianao androany, dia azo lazaina ihany hoe mivavaka. Mivavaka fotsiny. Vavabavapona. Androany dia raiso ny fanapa-kevitra lasa nanapavy. Raha mandray an'izany fanapa-kevitra izany ianao androany dia manasa anao mba haneho ny fanoloran-tenanao, mba haneho ny fanapa-kevitrao ny fanaran'Andriamanitra amin'ny fitsanganana eny am-toerana eny ihany. Atoloran'Andriamanitra ny fiainanao, mifamelahy, manangana altara, mandraisa an Jesosy eo amin'ny fiainanao, ary atolory tanteraka amin'Andriamanitra ny fiainanao. Atolory indray, atolory indroa, atolory intelo, atolory foana an'Andriamanitra ny fiainanao. Dia hivavaka ao anao androany, dia eritrereto moramora ao am-ponao ny zavatra tokony hataonao. Fanapa-kevitra raisinao izao dia fanapa-kevitra entitra, fanapa-kevitra lehibe. Fa raha tsy manolotra feno ny fiainanao eo amin'Andriamanitra ianao, dia vavabavapona ary mandray an'Andriamanitra, maka ny materiel amin'Andriamanitra fotsiny fa tsy manolotra ny tenanao akory. Dada malalo, ireto izahay manolotra ny tenanay ho anao.
irina indrindra ny mba anokana fotoana ho anao, irina indrindra ny anangana alitara ho anao ka mangataka aminao izay Andriamanitra mba hampio zay amin'izany. Mpanjaka ianao, rainay ianao, mino zay fa tsy mijerijery fotsiny anay ianao fa miahy anay amin'ny tananao mahery. Ka amin'ny alalan'izao fitsangananay izao raha eo dia mba raiso ny fonay atolotra ianao, raiso ny fiainanay manontolo atolotray ho fanatitra velona aminao. Ary rehefa eto ihany izay dia mangataka aminao mba hampanakery amin'ny fiainanay tsirairay avy ilay rano Jesosy Kristy ny latsaka ho anay. Andriamanitra, raha eo, Dado, raiso izay ho anao. Amen. Amen. Ho famaranantsika amin'ny fotoana dia endaontsika hiaraka hitsangana hanao ny hira Raovinare. Ry andrianana arinay eo, indro ny fonay mankalazanao anio, mideranao ary mankasitraka ny amin'ny teny izay nomenao anay.
eninay teo amin'ny fonay tompo, ny fanekena mandrakizay izay nomenao indray ary nomenao mba hoentinay eo amin'ny fiainanay. Saotra raha eo noho ny amin'i Jesosy Kristy izay ho marika ny amin'izany fanekena vaovao izany. Raha eo hitanao ny tsirairay avy, ny fanoloran-tena, ny fiaikana vaovao izay any anatin'ny tsirairay. Raha eo misaotra anao, misaotra noho ireo tsy ambaratelo anankidimy izay mipaika amin'ny vantana any anatinay ihany, ny amin'ny fomba izay anatonana anao akaiky dia akaiky. Ary izany indrindra tompo no isaoranay ianao satria mampifamatotra anay akaiky eo aminao izany. Isaoranay ihany koa ary faly izahay amin'ity sabata ity miaraka amin'ireo vahoaka marobe indrindra fa ny malagasy izay mankalaza ny 120 taona nazahoana ny fahaleovantena. Raha io taio avokoa ny mponina ao amin'izany Madagasikara izany ary aoka ianao no hijery ny tsirairay avy, ny ankizy madinika, ny tanora, ny lehibe, ny antitra. Hijery ny tsirairay ianao hanome asa, hanome fahasalamana, hanome hery sy tanjaka, hanome tsilontsaina eo amin'ny fahaizana, hanome fahendrena, hanome fahalalana. Tompo, jereo ny vahoakanao, ireo izay ao anatiny izany. Tompo, aoka ianao hitsinjo, aoka ianao hijery ny tsirairay avy. Androany koa dia faly izahay eto amin'ny Emasetel izay nomenao ny teny, ary faly izay satria manana tanora izay mitarika anay ho ao anatin'izany fiarahana aminao izany. Eo ny ankizy madinika izay nanao tsy anjery, eo ny tanora izay nitarika tamin'ny hira sy ny toriteny, ary eo ny lehibe izay manaraka kaiky hatrany ny fiainan'ny fiangonana. Raha io aza misy atao izay miala ao anatin'izany fiangonana izany izahay fa aoka ho eo akaikinao mandrakariva, ary aoka mba eo antsorika ao, eo ambabenao, mba ho tantananao ny fiainanay, ary ninninona zavatra izay ho ataonay dia fantatray fa eo akaikinay mandrakariva ianao. Androany tompo dia nomenao tsodrano manokana izay tsodrano izay nomenao fahizay ary mbola omenao mandrak-ankehitriny. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Isaoranay ianao ilay Andriamanitra tompo ny fitiavana, Jesosy Kristy izay ao anatin'ny fahasoavana tanteraka, ary ny fanahy masina izay mampiray. Izany tompo no vavaka izay sandratray. Amen. Amen. Mifarana treo zany ny fotoanantsika androany. Raha nasikaritrsika hoe rehefa vita ny Eli le zavatra teo dia lasa janajanako suspense teo le hoe nyrehatra ary ve le afo sasa nyrehatra. Nyrehatra ny afo, valim-bavaka royal ny azony ny Eli. Ny afo nyrehatra, may ny vato, may ny hazo, may ritra koa le rano. Valim-bavaka royal izay.
ny rarina dia mba samy atsapa valim-bavaka royal ataontsika rehetrarehetra amin'ity herinandro ity manao afanindramina amin'Andriamanitra dia mbola misy mangataka ny lehibe any sekoly sabata ny adulta mba hiakatra ty aloha isoarantsika anazy